affaire Baltazar tao Guinée équatoriale. Zay indray zany no hoadiadintsika eto, affaire nalaza dia nalaza tamin'iny herinandro lasa teo iny. Tonga soa tao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Inona ny ao ambadiky ny affaire Baltazar? Baltazar zany ny anarany dia Baltazar Ebang Angonga, directeur de administration fiscale au Guinée équatoriale, io ranamany io, ary zanak'olona ambony, zany hoe zanaky Baltazar Angonga Enjo, président-ny SIMAC, ary mpanao politika akaiky dia akaiky ny filoham-pirenena ny Guinée équatoriale, izany rainy Baltazar izany, ary io zany no neveu an'ny président de la république, izany hoe ny rainy Baltazar izay resantsika eto zany no neveu an'ny président de la république an'ny Guinée équatoriale amin'izao fotoana izao. Hitantsika amin'izany zany hoe olona ambony ary tena manana ny pouvoir amin'izany atao hoe Guinée équatoriale izany no resantsika eto zany ny zava-niseho tamin'iny herinandro lasa teo iny. Hita zany tao amin'ny vidéo fa nanao firaisana ara-nofo tamina vehivavy maro dia maro zany i Baltazar, izay miisa 700 zany ny vidéo izay hita, ary vehivavy samihafa daholy no nanaovany an'io firaisana ara-nofo io, ary vadina manakaja ambony ministra, ary misy ihany koa zany ny vadin'olona izay hoe président sécurité présidentielle, ary misy ihany koa zany ny olona izay ao amin'ny fianakaviana toy ny vadin'ny rahalahy, ary misy ihany koa zany ny olona mpiara-miasa aminy zany ao amin'ny administration izay tatany. Niteraka resabe tokoa io vaovao io satria dia zavatra mamenatra ary dia mamoa fady ny zavatra hita zany tamin'ireo vidéo ireo, satria tena sary izay mampiseho zany ny firaisana ara-nofo nataony Baltazar zany tamin'ireo karazam-behivavy. 700 moa zany nolazaina fa hoe vidéo hita, fa misy zany hatrany amin'ny 1600 vidéo izany no nataony. Malasa fisainana zany zavatra rehetrarehetra izany, satria ampitondra fanjakana ambony no voakasikasika amina zavatra toy izany, satria mampametra-panontaniana zany hoe aiza ho aiza ny resaka etika, aiza ho aiza zany ny lalàna mifehy an'izany atao hoe olona mpitondra firenena izany, inona no tao ambadiky ny motivation ny ranamana, inona ilay objectif, satria atao hoe olona manam-pahaizana izy zany, atao hoe olona manan-tsaina, tsy maintsy misy zany ny ataontsika hoe objectif ao ambadiky izay zavatra rehetrarehetra izay, ka izay zany no hoadiadintsika eto. Baltazar dia manan-janaka 4 ary manambady. Nisy zany ny fampiangana azy ho nanao corruption na vola 6 milliards de CFA, izay nampidirana azy aponja izany nandritra ny 5 mois, ary natao ihany koa zany ny fanadiadiana rehetra momba azy, ka izay no nahatonga zany an'ilay fisavana ny ordinateurany ka nahitana an'ireo karazana horonan-tsary. Eto zany ny tenako tsy andeha anao moral ny tsirairay amin'ny zavamisy, fa mampafantatra ny zavamisy aho, ary mitondra ny karazana réflexion zany amin'ny tsirairay izay miaino ahy eto, sy ny hoe
comportement tsika olombelona aiza ho aiza zany a ny resaka ataontsika hoe tsy fahafehezana ny pulsion na ny resaka faniriana tsy hay tohaina eo amin'ny zanak'olombelona satria ny fahotana dia tsy afa-misaraka amintsika olombelona kanefa misy izany a ny fepetra izay hoe raisin'ny olona ataontsika hoe zany hoe autorité morale misy ny autorité amin'ny resaka lalàna misy ny autorité eo amin'ny resaka ara-panahy matoa ny foromin'ny olombelona zany a ireo zavatra rehetrarehetra ireo a dia ny ampifandrindra ny fiarahamonina inona zany a no mety ao ambadiky ny ilay hoe fanaovany firaisana ranofo amin'ireo karazam-behivavy ary vehivavy manany maha izy azy daholy a vadin'olona ambony ary olona izay hoe manodidina azy malasa fisainana zany a hoe inona ny motivation amin'ny ranamana izany voalohany indrindra aloha zany a ho tenentsika ve hoe resaka vola ve no antony naleken'ireo vehivavy ireo anao an'ilay firaisana ranofo satria vadin'olona ambony olona manan-katao a tsy de eritreretiko zany hoe resaka vola zany a no mety mitondra ny motivationy mety misy angamba ny sasany mety hoe izay le vehivavy sasany angamba mety hoe misy an'izay hoe resaka vola izay fa rehefa atao zany ny fanadiadiana dia olona misy consentement ary olona nanaiky daholy zany a ny vehivavy rehetra teo raha ny fijerevana zany a an'ilay a sarimietsika izany olona ambony i Baltazara ary manam-pahaizana somary mampametra-panontaniana hoe ahoana ny tsy ahafantarany fa mety ho hitan'ny olona hafa nge iny sary mietsika iny zany mampametra-panontaniana eo zany mipetraka ilay atao hoe tsy fitandremana angamba satria raha araky ny lalàna zany a no jerevantsika tsisy afaka hanamelohana azy zany a sy ireo vehivavy hafa izany a satria relation sexuelle entre adulte ary nisy fifanekena tao anatin'ilay izy zany miala tanteraka zany a amin'izay a niveau izay zany a ny resaka hoe lalàna sy ny hoe resaka fanagadrana zany a raha izay hoe lafin'izay zany a no hojerevantsika eto amin'ny resaka etika sy ny morale indray zany amin'ny maha olona ambony azy sy ny amin'ny hoe olona mpitondra fanjakana izay tokony aneo fitondran-tena mendrika zany a amin'ny vahoaka izay tantaniny zany a eo zany a no asiantsika ny karazana fanadiadiana izany inona moa zany a no force ny gay Baltazara zany satria tena mahalasa fisainana hoe vehivavy hatrany amin'ny 700 zany a no nosariany nitoriany fitiavana izany a matoa nanaiky nanao an'ilay acte ary mahafantatra tsara koa zany a ireo vehivavy ireo fa filme izy zany misy zany a ny hoe karazana fahaizan-dranamana zany ny amin'ny hoe fisariana an'ilay vehivavy ny fahaizany zany a manao négociation amin'ilay vehivavy efa noresahako teto zany a ilay hoe karazana approche an'ilay lehilahy zany a mba atonga an'ilay vehivavy zany a ho babo anao firaisana ranofo aminy manana karazana talenta zany izy raha amin'izay lafin'izay efa noresahako teto a hoe inona ny atao hoe donjon
inona ny atao hoe lehilahy izay mahay misarika ny vehivavy amin'ny alalan'ny fomba firesahana, amin'ny alalan'ny fandokandokafana sy ny promesy. Zany rehetrarehetra izany zany dia azo lazaina fa talentandranamany matoa misy ny atao hoe consentement zany amin'ireo acte rehetrarehetra ireo. Misy koa zany ny ataontsika hoe responsabilité, izany hoe ampidiriko betsaka ao zany ny atao hoe responsabilité, satria ao zany ny hitako fa manky amin'ny ilay mpiatsehatra rehetrarehetra izany, satria voalohany indrindra zany dia olona manambady aman-janaka daholo ireo karazan'olona ireo. Misy ihany koa zany ny ataontsika hoe tsy fitandremana zany, satria ny akabeazan'ilay firaisana ranofo zany dia natao tao amin'ny birao, ary misy ny olona izay hoe mandray an'ilay film zany mifilme amin'ny alalan'ny caméra, izany hoe zavatra efa fanarahana ny zavatra rehetrarehetra izany ary eo ihany koa zany ilay ataontsika hoe naivon-tenga ao ambadiky izay zavatra rehetrarehetra izay, satria raha ny fanadihadiana zany dia ireo karazana film ireo zany dia amidy any amin'ny mpanjifa izany amin'ny vidiny lafo dia lafo zany, zany hoe mampidi-bola betsaka zany amin'ny izay mpiatsehatra zany io horonan-tsary io zany. Misy izany varotona any États-Unis sy any amin'ireo firenena lehibe, fa misy izany ny hoe mpandray azy io. Tena mahavariana dia mahavariana zany ny mandinika an'ilay tantara, satria misy ihany koa zany ao ny ataontsika hoe karazana relation de pouvoir, satria zany Balthazar Ngongo zany dia lehilahy charismatique, lehilahy ranjanana, tsara tarehy raha ny description ny mpahalala azy zany, ary manam-bola ary olona ambony manam-pahaizana, zany hoe tableau typique ny lehilahy zany izay ataontsika hoe zany hoe nofinofisiny vehivavy, ary indrindraindrindra zany dia ny fahaizany ihany koa zany miresaka amin'ny vehivavy ary ny fahaizany misarika ny vehivavy zany anaovany an'izay hoe zavatra rehetra tiany atongavana izany. Zay zany aloha point anankiray zany izay hoe ahafahantsika manadihady zany hoe ahoana ny fomba natongavana tamin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Eo zany mipetraka ihany koa ny hoe resaka pouvoir, satria ilay raha namana izany dia tena akaiky ny président de la république mihitsy zany raha ny hoe place misy azy, satria misy ny rom-pihavanana amin'ny président de la république, ary presque mpiavakavana zany izy rehetra manodidididina ny président de la république, ny rainy zany neveu ny président de la république, araky ny teniko teo olona matanjaka zany izany olona izany ao amin'ny républicaine Guinée équatoriale. Mety misy zavatra betsaka koa zany mifandray ao anatin'izay hoe karazana fisarihana izay zany, hoe inona ny tena mahasarika an'ilay vehivavy, satria mety misy ihany koa ny resaka relation de pouvoir amin'ny hoe tia azo place tsaratsara ohatra ilay vehivavy, na misy tia azo contrat amina resaka affaire, na hoe ny vadiny zany no tiany anana place tsaratsara kokoa, na mety misy ihany koa ny resaka hoe karazana chantage amin'ny fitazomana toerana, tsy afa-miala amin'izay hoe resaka pression zay nefa zany ingay Balthazar, satria
mety misy ihany koa zany ny hoe resaka pression avy aty amin'ny hoe tany mandroso aty amin'ny occident zany izany hoe karazana vondrobondron'olona mantsy io zany a izay mitazona pouvoir izay zany a no tena fijeriko an'io zavatra rehetrarehetra io ka ilay pouvoir zany a izay hoe miakina amina vondrobondron'olona aty amin'ny tany mandroso izany a dia afaka manao izay fangatahana rehetra izany a amin'ny olona autorité ao Afrika zany ireo a karazana vondrobondron'olona ireo efa nresahako teto zany a ny affaire PDD tao États-Unis izay lehilahy mpanefoefo rappeur milliardaire izay tafaroiroy zany a anatina affaire ohatraohatran'ity affaire Baltazar ity izany hoe rehefa atao zany ny compte dia ny hoe misy zany a ny karazana hoe fanekena raha ohatra ka te hitazona pouvoir zany a dia ekena daholo zany a ny hoe fangatahana sy ny kapikaprisin'ny tena tompon'ny pouvoir ny tiako atongavana zany dia ny hoe mbola tsy tompon'ny pouvoir ao amin'ny tany misy atsika izany a isika afrikana sy Madagasikara satria iny zany a no zavatra hita aloha zany iny no tratra iny no hita mibaribary fa mbola betsaka ny Baltazara izay hoe mandehandeha eraky ny tanàna eraky ny toeram-piasana eraky ny fitondrana mbola betsaka ny Baltazara izany a izay a hoe mbola tsy mampilamina zany a ny tany satria resaka domination amina resaka pouvoir zany a no mbadiky ireny a zavatra rehetrarehetra ireny mbola betsaka zany a ny domination amina resaka pouvoir indrindrandrindra zany a ny domination eo amin'ny vehivavy misy ihany koa tamin'ny affaire PDD ny domination atao amin'ny lehilahy zany hoe ny Baltazara zany azy a dia consentante daholo ilay vehivavy niseho teo PDD indray a dia resaka agression sexuelle zany azy a ary olona no terena no akabeazany fa sainga ny endrik'ilay a karazana domination zany dia mitovy ihany mampieritreritra ho ia satria amin'ny fotoana manahoana moa zany no nananany Baltazara an'ireo hoe fotoana rehetra nanaovan'ny firaisana ranofo niaraka tamin'ireo vehivavy ireo ary ny hoe firy taona zany no nanaovany an'ilay film fantamina mipetraka daholo zay zavatra rehetrarehetra izay a ary na ny hoe ny énergie laniny zany amin'ny fanaovana an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny satria tsy mora izany hoe hisarika n'ity karazam-behivavy ity ary nahoana koa zany a no hoe vadin'olona ambony daholo a vadina ministra vadin'olona manany maizy azy a eo an-tanàna tsy tongatonga foana zany a izay zavatra rehetrarehetra izay a fa efa nisy karazana calcul zany a tao ambadiky ny fanaovana an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany hoe misy karazan'olona zany vondrombondron'olona izay hoe ciblena zany a ny analana barakazy a sy ny angalana aminy an'ilay pouvoir ka zay mantsy ny efa niresahako teto zany a ny amin'ny hoe pouvoir ny tany mahantra miaraka amin'ny tany mandroso omeny anao ilay pouvoir dia esoriny aminao indray izany hoe mbola tsy manana an'ilay hoe souveraineté zany a ny Afrika sy Madagasikara satria zay foana mantsy zany ny fanantanana apetrako eto dia ny hoe ananantsika zany a an'ilay karazana
souveraineté ny karazana hoe fiandrianam-pirenena ka iny zavaniseho iny zany dia fanososena tanteraka ny fiandrianam-pirenena eo amin'ny tany iray, fanososena tanteraka ny voninahitra miaja mamboninahitra ny firenena iray izay mety miseho amin'ny endrika maro, izany hoe mety hoe ny samy piraitan-dravy zany no ny fanao an'iny akasoparan'iny karazana règlement de compte izay entina zany idestituena vondrobondron'olona iray, izany hoe olona samy ao anatin'ny lay clan ihany zany no mifankafantatra zavatra atao dia mifanongana ihany koa zany amin'ny endriny maro samihafa satria raha ny fanadihadiana izay natao zany dia ohatrany hoe ny zanak'ilay président de la république amin'izao fotoana izao zany no te andimby andrainy zany amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana dia nataony zany ny karazana sabotage zany tamin'ny Baltazar satria ny rain'ny Baltazar zany izay neveu ny président de la république amin'izao fotoana izao dia Teodoro Ngema, ny neveu zany no mikatsaka zany ny andimby ny président de la république amin'izao fotoana izao, zany hoe ny rain'ny Baltazar zany no mikatsaka ny andimby ny président de la république amin'izao fotoana izao kanefa ny zanany naterany zany dia mitsinjo ihany koa zany ny akan'ny toeran-drainy zany rehefa rahatr'izay dia io zany araky ny fanadihadiana no nanao karazana manipulation zany ny hangalana baraka zany any Baltazar, ka Baltazar zany ilay lehilahy tsy de mitandrina loatra zany amin'ny fiainana, lehilahy izay hoe nilona tao anatin'ny hoe mazanak'olona ambony ny lona tao anatin'ny luxe, manana ny rehetrarehetra, ny bika amanendrika, ny arena ary ny fahaisana izany izany hoe olona mieritreritra ny tenany zany hoe en plein pouvoir izy zany afaka manao zay tiany atao ao amin'ny tany iray. Misy zany ny karazana tsy fitandremana zany ao anatin'izay hoe karazana kilalao enjana de enjana izany satria efa nazavaiko teto moa zany ny hoe inona ny atao hoe énergie sexuelle. Ny énergie sexuelle zany dia samy manana an'io zany ny olombelona tsirairay ary héréditaire izy io. Misy ny manana ny énergie sexuelle ambonimbony kokoa zany no ny sasany, ka rehefa tsy hay zany ny mampiasa azy io dia izay lay hoe lasa madripadripaka ny fiarahamonina satria alefa any amin'ny tsy tokony ho izy zany ny anaparitahana azy. Ny énergie sexuelle nefa raha ohatra ka hain'ny olona iray ary mahafehy tsara ny atao hoe énergie sexuelle zany ny olona iray dia afaka havitana zavatra betsaka ary goavana amin'ny fiainana zany io zavatra io, izany hoe afaka anaovana ny karazana hoe fikarohana avo lenta, afaka ikatsahana arena, reny olona mahavita zavatra betsaka ireny nge na entrepreneur na artiste goavana na ireny olona manampahaizana be hoe nahita fikarohana zavatra maro teto ambonin'ny tany dia rehefa natao zany ny étude dia olona manana énergie sexuelle ambony be zany ireo karazan'olona ireo ary ainy ny nampiasa azy zany tany amin'ny tokony ampiasana azy. Fa rehefa tsy hain'ny olona iray zany ny mifehy azy io dia izay la hoe lanilany fahatany zany ilay énergie sexuelle, lanilany fahatany amin'ny fandehanana amin'ny karazam-behivavy rehetra ka vehivavy efa-jato izany ary mbola misy hatrany amin'ny 1600 raha ny filazan'ny olona fa le 400 zany aloha ny mbola hita eo
energia goavana ngeno lany am'izany hery sy tanjaka tena tsy hita noanoa mihitsy zany rehefa tena hoe diniana ka etiko ampisainana atsika zany a indrindrandrindra zany isika ao Afrika sy Madagasikara dia ny hoe tokony efa mijery lafin-javatra ohatran'izany satria ohatran'ny kany Baltazara zany a dia lanilany fahatany ary zany Baltazara zany raha ny filazan'ny olona dia tsy manana hoe tena hoe zavatra misongadina izy zany na trano ngeza ohatra zany ara ony ohatrany tsy ananany fa ny vola izay napetrany zany a tany amin'ny banky fanafenam-bola ireny zany a zay no nanaitra ny be sy ny maro sy ny vola manky zany a tao amin'ny kesy izany kesy de l'État ka nahatonga zany a ny fisavana azy tamina resaka corruption ka rehefa tena natantianty zany a dia ity zany a ity karazana kilalao enjana ity zany a amin'ny sary mihetsika ity zany a io no tena napidibola ho azy zany energian'izany Baltazara izany a raha ohatra ka natotony tamin'ny ataontsika hoe zany hoe fikarohana amin'ny fampandrosoana ny Afrika fikarohana ny mba hazahoana zavatra tsaratsara kokoa amin'ny fiainany mba hazahoany karazana zavatra tsara izay mba misy valeur kokoa zany eo amin'ny fiainany dia tena azo lazaina fa nahita fahombiazana izy fa lanilany ka betsaka zany ny Baltazara ao Afrika izay hoe milalao fity no asa zany a amin'ny fomba ahoana moa zany tena ampifatoka zany ny mpitondra amin'ny hoe fampandrosoana firenena tena izy tadidio fa anaovan'ireny firenena mandroso étude daholo enge ny fanaveriberiko teto zay ny comportement ny olona amin'ny firenena mahantra dia lalaoviny ohatran'izay ianao a mody lazainy fa hoe andefaso orona tsary abetsaka fa mena vola amina million ianao de lasa tokoa ohatran'izany anao an'ilay karazana ana nefa tsy fantany hoe zavatra fandrika be ngene izy hoe iny ihany koa zany a no andeha amandriany ianao a rehefa tsy ilaintsony ianao rehefa misy hafa indray zany andeha kitikitika azy a fa te haka ny fitondrana dia iny ihany zany a ny arma izay a analany anao teo zany hoe ny erreur izay vitanao teo ihany zany a no analany anao teo dia mandeha hatrany ny fitsetsefana mandeha hatrany ny fangalana ny rena amin'izany Afrika sy Madagasikara izany entiko ampieritrretana atsika zany zavatra rehetrarehetra izany hoe mbola tsy manana isika zany a an'ilay atao hoe fondement matanjaka fondation matanjaka zany a Afrika sy Madagasikara ny mainty hoditra koa ampidiriko anatin'izay satria dia ireny karazana comportement d'andriamatoa Donald Trump tamin'ny Kamala Harris sy Obama ireny dia mampiseho ny fanambanina tanteraka ny mainty hoditra ary nandritra ny fotoana izay nanaovana ny campagne électorale ne nonona napoirapoirana an'ireny afera-pididy ireny ary dia maro ireo hoe mainty hoditra sankany dia sankany reharehan'ny ataontsika mainty hoditra ao États-Unis no tafiditra tao anatin'iny resaka pididy iny nefa maro dia maro ny fotsy hoditra koa tafiditra tao nahoana no ny sangany tamin'ny mainty hoditra ihany no ny tonontononina ary dia nalaina baraka ary dia lazaina fa ampidirina ponja miaraka amin'ny pididy mampieritreritra zany zavatra rehetrarehetra izany a entiko hitondranantsika fotsiny amin'ny hoe asa matoritory amin'ny fanorenana ny tanindrazana asa matoritory fa mbola tsy afaka isika satria
ny Afrika sy Madagasikara dia matimatin'ilay hoe toerana, matimatin'ilay hoe voninahitra izay fotsiny zany ny akabeazany ny hoe hipetrahana amin'ny fitondrana fa raha ny hoe ny tena fanorenana ny tanindrazana izany dia mbola somary lavidavitra ihany satria ohatran'izay ka amin'ny Baltazara teo izay dia ny hoe ny rendrarendra ny mahafinaritra izany no tena hoe ifatohan'ny saina fa ny mahasoa zany dia atao ambanibany zavatra ihany kanefa mbola lavitra dia lavitra niezaka amin'ny Afrika sy Madagasikara amin'izany atao hoe tena fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana tena izy izany satria ilay divertissement zany miaraka amin'ny vehivavy betsaka. Ireo vehivavy ireo koa zany rehefa atao koa ny fanadihadiana dia ilay vehivavy ataontsika hoe zany tsy ampy fitiavana any amin'ny tokantrano dia mora zany ho an'ny lehilahy ohatran'ny Baltazara izany ny manjono azy ka apiditra azy ao anatin'ny arato. Zavatra mila jerevana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny kana société iray. Maro dia maro zany ny vehivavy izay ataontsika koa hoe zany hoe manana ny atao hoe dépendance affective, tsy ampy fitiavana teo amin'ny fiainana, tsy ampy fitokisantena, tsy ampy ihany koa zany ny fitiavany ny tenany ka dia mora sariana zany amina toe-javatra toy ireny. Ireny zany aloha no hita mibaribary araky ny teniko teo fa maro ihany koa ny tsy hita mibaribary ny zavatra tao tsirairay. Raha ny resaka hoe infidélité sy ny fijangajangana dia ianao tompon-tena ihany no mahafantatra azy na dia tsy hita mibaribary ohatran'ny Baltazara azy ianao na dia tsy hita mibaribary ohatran'ireny vehivavy niaraka tamin'ny Baltazara ireny dia tadidio fa betsaka ny zavatra izay hoe mety ahafantaran'ny olona na ny sekretera na ny olo manodidina. Misy ny fitenenana hoe les murs ont des oreilles. Eo ihany koa fantaro fa eo ihany koa zany ny conscience maha-olombelona anao. Izany hoe misy ny fitenenana hoe aleo enjehany omby masika toy izay enjehany eritreritra ka misy conséquence ny daholo ny zavatra rehetra izay ataontsika eto ambonin'ny tany. Tsy adala ny autorité morale, tsy adala ny olona izay mitondra ny spiritualité sy ny fivavahana ny mampianatra ny atao hoe resaka ara-panahy satria izany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny ataontsika hoe maha-olombelona daholo. Maro ny zavatra nakorotana iny karazan-javatra rehetra teo iny, mikorotana ny fianakaviana ray manontolo, mikorotana ny ankizy, mikorotana ny ao an-tanàna, maro dia maro ny divorce zany tapiren'ny zavatra iny ary misy ihany koa ny famonotena ary nametraka ihany koa ny didy zany ny procureur ny hojerevana ny hoe sao dia mitondra ny otrikaretina sida zany ingay Baltazara dia raha araky ny tsaotsao eny zany dia ohatrany hoe mitondra otrikaretina VIH izy zany dia eritrereto zany ny fiparitaka izay zavatra rehetrarehetra izay satria tsy nanao fiarovatena zany izy nandritrany nanaovany an'ireo firaisana ranofo rehetra ireo. Misy tepoka ihany koa ambadiky ireny zavatra rehetrarehetra ireny izay ataontsika hoe zavatra manipuleny aty amin'ny Occident satria misy sariny zany izay hoe sainam-pirenena ny Guinée équatoriale zany eo ambonin'ny sainam-pirenen'ny Guinée équatoriale izy no manao an'ilay firaisana ranofo amina vehivavy, manipulation daholo eke zany ary fanitsakitsahana ny tanindrazana. Mila fantatritsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ary eo ihany koa zany ny hoe misy ihany koa zany ny
hoe vaovao rehefa ay mivadiny koa zany manana olona tsara koa zany izay manao firaisana radofo amina lehilahy hafa manam-pahefana ao an-tanàna ka hitatsika amin'izany hoe tsy toetsaina afrikana izany toetsaina izany fa misy manipulation zany avy ety ivelany resaka hoe chantage amina resaka pouvoir ary resaka ihany koa zany ny amin'ny hoe fanipatsipazana vola zany amina million zany ho tambon'izay zavatra rehetrarehetra izay juste hoe resaka amalifaliana ny mpijery satria maro ihany koa zany ny ataontsika hoe voyeur amin'ny resaka hoe perversion amin'ny resaka sexualité matsy zany dia misy koa zany mahazo fahafinaretana eo amin'ny fijerevana an'ireo karaza-tsary ny olona izay manao firaisana radofo fa iny zany no ahitany fahafinaretana zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ilazako amintsika fotsiny hoe mila ny ataontsika hoe fanorenana ifotony fondation matanjatanjaka zany i Afrika sy Madagasikara raha eo amin'ny hoe fampandrosoana ny firenena satria ireo karazan-javatra rehetrarehetra ireo ange dia atao hoe anatin'ny fiankinan-doha na ny addiction izany hoe addiction amin'ny resaka fahafinaretana rehefa tsy voafehy io zany hoe dia mety miteraka savoritaka izay tena saribahana zany eo amin'ny firenena iray satria mitovy ihany amin'ny fiankinan-doha amin'ny alcool fiankinan-doha amin'ny zava-mahadombelona amin'ny fiankinan-doha amin'ny internet amin'ny filokana izay hoe tsy ny olona izay mandefa an'ireo hoe karazana moralité alefa amin'ny vahoaka akory no hoe holazaitsika fa olona be morale olona toy izao sy toy izao fa ny conséquence nireo karazana addiction ireo koa zany amin'ny population dia tokony ho fantatry ny izay olona tafiditra ao anatin'ilay fiankinan-doha hoe inona no mety ho conséquence n'izay fiankinan-doha izay ary indrindrandrindra raha ohatra ka ny mpitondra izany izay atao hoe eritreretina fa hitsinjo ny population no tafiditra ao anatin'izay hoe karazana fiankinan-doha amin'ny resaka fahafinaretana izay dia eritrereto ihany hoe ahoana zany no ahafahany manao ny asany ara-dalàna izany sy mampandroso ny fireneny raha ohatra ka hoe ao anatin'ny karazam-pahafinaretana tanteraka no hitondran'ny fiainany karazana tsetsatetsatsiaritra ihany zany ny ahy ny amin'ny hoe mijery ny zava-misy amin'ny lafiny maro dia maro ary tafiditra anatin'izany ihany koa zany ny fahasalaman'ny population satria dia efa amina million zany ny population izay voan'ny sida ao amin'io Guinée Équatoriale io dia toy izay sy toy izay no azoko natolotra izany momban'ny affaire Baltazara ka ny tsirairay zany no mahita ny tenany sy ny zavatra izay nataony tamin'ny fiainana zany tsy mitondra karazana jugement na anao moral adrakoto na rabe eto zany no ataoko fa fampatsiahivana fotsiny izany hoe misy ny responsabilité tsika olombelona izany amin'ny comportement izay ataotsika ka dia anjaran'ny tsirairay zany no mandinika ny hoe aiza ny lalakizorany eto ambonin'ny tany fa misy ny fitenenana ny amin'ny hoe izay solafaka ka mahay miarina ary manarina ihany koa ny taranany izay nodrina atao hoe olon-dehibe ary olom-banina olona matanjaka
fa raha ohatra kosa hoe solafaka tamin'ny fiainana dia mitohy miverimberina ilay situation dia izay ilay atao hoe tafiditra ao anatin'ny lavaka makitsikitsika ny olona iray. Ny population, ny isam-batan'olona dia tafaroa ao anatin'ny lavaka makitsikitsika koa zany ny firenena. Veloma tompoko, misaotra indrindra ny miaino hatramin'ny farany.